Noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2024 kosa dia nifampiharahaba ireo mpandraharaha sy ny birao maharitry ny kongresin'ny tetezamita omaly tetsy amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Fotoana ny fifampirariana soa amin'izao asaramanitra izao. Niakon'izay. Fampiarahaba tratry ny taona omaly ny mpandraharaha eo anivon'ny kongresin'ny tetezamita sy ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitry. Ny fandimbina indray fitenena tamin'izany ny sekretera jeneraly Andriamatoa Randriamafanjary Calvin sy ny filohan'ny kongresin'ny tetezamita Andriamatoa Maharitry Arvelo. Ankoatra ny firalitsoa noho ny taona vaovao 2024 ho an'ny mpiasa tsirairay sy mivady aman-janany avy, dia nisaotra ny rehetra ihany koa ny filoha Maharitry Arvelo nahatanteraka soamantsara ny anjara asany tamin'iny taona lasa iny. Nampanantena kosa izy fa hanatsara ny tontolo fiasany eo amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Taona vaovao 2024 sambatra sy fety fiadanana ary fahasalamana satria tsy afaka era ifanoana eto isika dia akinitsika amin'Andriamanitra fahazahoana izany fahasalamana izany. Manaraka izany dia rahasoa ho anareo tsirairay avy sy miankoina anareo ampitao amin'ny vady aman-janaka mpikambana amin'ny maharitry kongresin'ny tetezamita izany mba ho taona zina sy feno fahombiazana ho anareo tsirairay avy na ny tokantrano izany. Indrindra moa tonga amin'ny fitenenana izy ray vatsy raha iaina dia mampiny zava-manasa raha isika mbola mangataka aminareo izay efa tsara dia tsara miezaka nataonareo tamin'ny herintaona tsy misy nefa tonga lafatra fa miezaka miatratrarana foana amin'ny taona vaovao 2024 dia. Tamin'ny lahateny izay nataony kosa nanaovan'ny sekretera jeneraly dia todika ny asa vita teo anivon'ny androm-panjakana mpanao lalàna io sy ny rariany soa ho amin'ny anaran'ny mpiasa rehetra ho an'ireo mpikambana ao amin'ny birao maharitry eto anivon'ny kongresin'ny tetezamita. Tamin'io fotoana io ihany koa nanolorana ny solom-body akoho voron-tsiloza tsirairay avy ho an'ireo ray aman-dreny eo anivon'ny lapan'ny Tsimbazaza.